C'est d'abord une envie, celui de préserver un produit emblématique tout en lui donnant une seconde vie. Pendant 2 ans, l'équipe a expérimenté, testé, ajusté pour trouver la recette parfaite. L'objectif était de montrer que le moufgas peut être gourmand, surprenant et créatif sans perdre son âme. Ici, chaque préparation est pensée pour valoriser le Vitagas avec une attention particulière au produit local. Nandritra ny roa taona teo dia niezaka nitady recette, nitady hoe ahoana zany anaovana zany hoe moufgas revisité zany mba tena hoe ny zavatra malagasy zany no avoaka, mba zavatra malagasy no entina misandratra zany fa tsy hoe zany foana zany no ambanimbany et tout. Chez Gamoum, la démarche consiste donc à revisiter, innover, mais toujours en respectant l'essence du produit. L'enseigne propose ainsi des versions sucrées et salées, pensées pour séduire même ceux qui, à l'origine, n'aiment pas le moufgas. L'équipe explore ses possibilités, joue avec les textures, les parfums et révèle un produit pluriel. Vita malagasy zany no asandratra tianay asandratra dia nitady dia ndao mba asiana sucré, asiana salé dia manahony zany. Dia rehefa nahita an'ilay izy amin'izay zay dia ndao amin'izay ahasokafana dia ndao tsika akafon'ny olona tena hoe ho an'izay tsy dia tia moufgas zany dia tena hoe ndao alaina ny fony zareo hoe moufgas zany anie tsara koa zany misy endrika hafa mihitsy zany dia ndao revisitena, ndao amboarina mba tena tsara ny kalitao. La carte s'est étoffée avec le temps. Saveurs sucrées comme chocolat coco, vanille caramel beurre salé, kombava, mais aussi créations salées telles que poulet pimenté, kebab gratiné, fruits de mer. Et puis, une idée audacieuse, le hamburgas, un burger entièrement conçu à partir de moufgas, en version salée ou sucrée. Une manière de pousser la créativité encore plus loin. Nisokatra izay tamin'ny février, dia rehefa nandeha ny fotoana dia nisy produit vaovao. Fa ny produit anay voalohany nanana moufgas sucré zay, misy chocolat coco, vanille caramel beurre salé dia kombava. Dia ho an'ny salé indray manan'izay poulet pimenté, poulet gratiné, kebab gratiné, fruits de mer. Dia taty aoriana nisy ny panjono vaovao. Taty aoriana ihany koa zay vao nisy ny hamburgas, hoe ahoana zany burger zany fa vita amin'ny moufgas. Hamburgas ny anarany dia misy sucré dia misy salé. Ho an'ny salé zany misy poulet pagnon anatiny dia ny sucré koba sy caramel beurre salé. L'engagement local est au cœur du projet. Aucun fournisseur étranger, aucun produit importé. Gamoum ne travaille qu'avec des producteurs du pays. Un choix assumé pour soutenir l'économie locale et promouvoir les matières premières du territoire. Et c'est dans cet esprit que la farine de riz d'Agrigroup s'est intégrée à leur travail. Une farine de riz sans gluten, locale, saine et de qualité, qui correspond parfaitement à la philosophie de la marque. Aujourd'hui, Gamoum l'utilise pour enrichir ses recettes et encourager chacun à valoriser les productions locales. Momba ny fournisseur anay tsy maka fournisseur any andafy zay fa eto atoerana daholo ny fournisseur anay. Tena hoe ny zavatra dia aminay zany tena hoe mibanjina ny promouvoir ny produit local zany. Araka ny teneniko teo zay dia tena hoe manandratra ny vita malagasy manoa ny mpandraraha malagasy rehetrarehetra. Dia ity koba ity zao anisan'izay ho ampiasainay avy ao amin'ny koba varty, avy ao amin'ny agrikoba sans gluten. Dia tena hoe tsara zany ilay izy aloha ny hatreto. Tena hoe tsara dia sady manasa antsika rehetrarehetra koa hampiasa an'ilay izy tsy hanenenana mihitsy no ara-pahasalama no mba manohana ny vita malagasy daholo tsika rehetrarehetra.